Zay ny amin'iny fa iresaka ny vaovao momba ny fitaterana anabakabaka sika satria dia omaly no tanterana ny fanaovan-tsony teo amin'ny Air Madagasikara sy ny Air Austral andaniny ary ny Kenya Airways tsy ankilany fiaramiasa izay ahafahan'ireo kompania ireo mahazo tombotsoa avokoa izao fanaovan-tsony mpiaramiasa izao. Ho tanterana amintsika ao anatin'ity sary ity ny ambangovango mavao. Dikana iray lehibe indray no tanteraka eo amin'ny fametrahana ny fiara-miasa stratégique eo amin'ny sehatra ny fitanterana anabakabaka vokatry ny fanaovan-tsony ny memorandum of understanding izay no tanterana ao Malariva tetsy Antaninarenina fanaovan-tsony teo amin'ny Air Madagascar sy Air Austral andaniny ary Kenya Airways ankilany. Fameno tsara mihitsy izany ny tapasotra ataony Kenya Airways andaniny sy ny ataony Austral sy Airbus amin'ny ankilany. Kenya Airways raha hitanareo toa dia manao sotra betsaka makany Afrika, indrindra moa Afrika andrefana sy Afrika Atsimo. Tsika kosa nefa zany manana sotra manerana Madagasikara sy miatsinanana ka araky ny fameno zany ireo sotroa ary raha azo mitombontsoa ny orinasa nabakabaka tsirairay avy amin'izy io. Misy koa zany lafiny hafa raha miasa ao anatin'izany ny lafiny ara-teknika zany hoe fanamboarana ny fiaramanidina, ao koa ny fitaterana ny marchandise zany ny cargo ary farany Kenya Airways ohatra manana fiaramanidina izay azo jerena indrindra hoe ahoana ndray koa fomba azo ampiasana azy ohatra nampiasantsika izany ny fiaramanidina Ewa Air zao ankehitriny amin'ny sotra sasany teny Madagasikara. Misy ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny lafiny ara-teknika ny fitanterana ny entana na ny cargo. Manana fiaramanidina ihany koa ny Kenya Airways ary ho jerena ny fomba ahafahana mampiasa azy toy ny nampiasaina ny Eva Air. Telo taona voalohany dia tena fanarenana mihitsy ny zao nataony Madagasikara midiky zany fa hoe fampitomboana anisan'ny plana aloha mbola sarotra mandray azy telo taona zay. Ao aorianan'izay manakefitra zany Madagasikara raha mpitombo anisan'ny plana ampiasaina ka parapatonga izay fotoana izay izay fanampiana avy any ivelany amin'ny resaka plana dia azo jerena daholo zany mampitomboana ny sotra ataony Madagasikara. Ho an'ny tompon'andraikitry ny Air Austral sy ny Kenya Airways moa dia zava-dehibe no hisy izao fiara-miasa izao.